Ladies and gentlemen, bienvenue sur ce vol. Vous voyagez en compagnie de Air-Aware. Nous allons dès à présent vous indiquer les consignes de sécurité. Tout d'abord, fa tompoko tong korotamby itony ka tsy afaka mba atao amin'ny teny gasy fa tsy azony aloha sao dia efa hoe mitenonareo amin'ny soaty zay mbola variana makasary zay nga hoe manambola dia hoe miteny vazaha tatu dia ataontsika teny gasy vararaka be ary tia tompo klasy tompo vavy teneno akaikinao hoe masina ny tanindrazana tonga soa atao anatin'izao zotra fitaterana anabakabaka Air-Aware zao. Air peut-être izy teo aloha fa boka trosa be anankiray dia novaintsika iny anarany dia ohatran'ny mba hoe tsaratsara kosa ny izao amin'ilay hoe Air-Aware dia ohatran'ny hoe tsy manana trosa zany santsika zao. Zany zao no lala eme aminy zany no test de l'air-nareo raha dika amin'ny teny tsotra izy dia ohatran'ny hoe serveuse aty amin'ny abakabaka ary miaraka amintsika zany zao pilotsika dia secret du peuple tsy manao inino raha tsy tiafany tsy miatsika io raha tazina horakoraka be. Momba ny consigne de sécurité iangaviana isika samy miaro ny tenany fa aza miandry ny fitondram-panjakana samy miaro ny tenany aza voakany ivelany ny losony tanana sao dia mitapo amin'ny vorokely tsy tompona ndraikitra an'izany ny fitondram-panjakana manarakarak'izay asoro ny kiraro tompoko atao anatin'ny to avion-n'olo to fa tsy avion-ny razambe anareo tonkory avion-n'olo any andramo tony fa ny avion-antsika ilay vidiana tamin'ny vola manokana tamin'ilay trosa mbola simba satria tsy natratra lohany etantsika fa tany amin'ny tsakanetana ny azontsika ka tsy hoe simba ny antsika dia simbaina ny olo inona ntaindelony aboly amin'izay tsika mianakafy. Kosa ary présenteko anareo ny sakafo anio ao amin'ny menu antsika eo dia manantsika tsy fandre-pahalemana la corruption manarakarak'izay tsika dia manana vorovoropory un partout sur 100 colis de vola mivoaka dia afantsika manana fiakarany vidim-pianana sauté aloha ho an'ny dessert tsika dia manana crumble na vary importé na tiramisu na vary vokatra eto toerana zany hoe routone eo izy vao vita miandry elaela zany vao tonga ny anareo. Ela loatra zany fa hiditra amin'ny visite guidée amin'izay zany tsika sady manao plancage kely koa zany ato amin'ny ankaviana nareo mahita ala mirehatra ato amin'ny ankavanana koa nareo dia mahita ala mirehatra zay moa tsy teto toerana mbola nitady vola tany ivelany nahazo volontsika iarovana an'ireo ala mirehatra ireo ka tsara ny ala mirehatra sa tsy tsara? Tsy tsara fa nahazo volontsika tsikarotrinareo dia tsy amin'ny ilany ankavia koa misy EPP anankiray dia afaka 10 kilometatra indray fa misy EPP dia EPP anankiray mpampianatra anankiray ny ao anatin'io satria raha mianatra daholo ny olona dia mahatakatra hoe ilaina ny ala fa aleo ny olona tsy mianatra daholo fa anjary tsisy vola minitra tsontsika. Mahatsikaritra koa nareo dia mahita mpivarotra charbon tsy ambany izy fa tsy fantatrareo izay entin'ny apitso fa mety afaka mivarotra vaksiny amin'ny atsinjarany eo avelantsika mivarotra fanafody mbola lanina izay dalan'izay fa mbola voalanina fa sarotra be aminay aloha ametraka farmasia isaky ny coin-dalana fa alohanay mpivarotra charbon atao mivarotra fanafody. Surprise kely izay manao akanjo karana atao anatin'ity avion mpitaterana malagasy ity tsy mandofy re bojo mandeha bojo fa maranana i voyage guidé atsika raha ohatra ka hoe sitraka reo raha tena tianareo ny voyage tsika dia misy satroka mandehandeha zany iny mba manao cotisation manao pligapliga ny cagnotte ledri zany tsika amerenana ny trosa atsika trosa mihevosa raha misy aminareo zany manana an'ilay 3.70 kilao ilay volamena dia tena raisina tanandroa zany ilayntsika iny amerenana trosa raha tsy zany tsika dia voka trosa eto hatramin'ny fiaviany